No tanterana omaly ny andro lehibe natokana ho an'ny inspecteur de travail, fotoana izay ny fampiaraban'izy ireo ihany koa no ny taom-baovao ny tondran'izy ireo ny tanjony ho amin'ity taom-baovao 2024 ity. No tanterahana omaly ny tontolo andro natokana ho amin'ny fifampidiniana sy ny fifampiarabana tratry ny taona izay niarahana tamin'ny syndicat-ny inspecteur de travail. Nandritry ny taona lasiny dia 12 ny fantatra fa nahavitany fiofanany ho lasa inspecteur de travail raha 10 hafa kosa ny mbola miofana amin'izany. Saika tanora ny akabeazan'izy ireo raha nambarany taleny asa ary isan'ny tombony lehibe izany satria mitondra fomba fijery vaovao sy fomba fisainana vaovao ireo tanora ireo. Ny olana nefa dia mbola nisa tamin'ny fehiny asan'ny inspecteur de travail tamin'ny taona 2017 ihany no mbola miatra ankehitriny ary isan'ny sakana goavana amin'ny asan'izy ireo izany. Nisy rafitra anankiray mihitsy zany misongadina un grand ministère de travail tahaka ny amin'ny tany européana sy ny rehetrarehetra zany mba hiantraikitra manokana mihitsy momba ny asa amin'ny ankapobeny manomboka amin'izany anontanianao manahoana politique de création d'emploi eto Madagasikara ka hatrany amin'ny fitsinjovana ny asa manara-penitra zany travail décembre sy filaza anazy. Nambaran'ireo inspecteur de travail moa fa isan-taona dia misy foana ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny satam-fe azy ireo, saingy mbola eo am-piandrasana ny fankatoavana izany isika eto Madagasikara. Isan'ny angatahan'izy ireo ihany koa ankehitriny ny tokony hananana ministera miahy misaraka amin'ny asa-panjakana satria takonao ambadiky ny asa-panjakana foana ny asa. Efa nandrososi-kevitra moa izy ireo ny tokony isiany rafitra iray mahaleo tena natokana ho an'ny asa fotsiny ihany.